Tap tap send. Envoyez plus, dépensez moins. Manao daholo nareo hoe tonga soa tamin'ny podcast anay mitsama iasina sy tiana elaela moa zany tsy tao lagnako zany efa teo foana moa zany zay intelo isaky ny herinandro tonga soa moa zany e. Tonga soa daholo nareo rehetra na kotikely avy any Ambohidratrimo aza tonga soa zany androany ty podcast ty zay mivoaka amin'ny YouTube, mivoaka amin'ny application podcast reny, de mivoaka amin'ny Facebook ihany koa. Dian'izao efa andrasako le commentaire-ny olona amin'ny ao anatin'le vidéo hoe fa maninona kosa le kotikely any Ambohidratrimo mampalahelo kosa izy. Tsy mampalahelo kosa izy fa manao zay manao kopa-tanana manokana ho anazy. Ay, mety kosa izy zany e. Tondra sikety koa le rita amin'ny farany de ohatrany tonga de aingana be izy de tonga de teo. Ity podcast ity moa zany a toizaka ihany le resaka matotra be a de toanany tap send zay fandefasana vola zany hoe application sur téléphone izy a mandefasana vola vita ivela maka Madagasikara tsisy frais d'envoi. Ampiasao raha ohatra ka fandefasana voalohany ampiasao ny code promo milay be mitambatra daholy majuscule daholy misoratra tsara daholy milay be de azo diero anao zany raha ohatra ka mampiasa an'io. Marina be zany. Marina be. Daholo zany tonga de atobika antsika podcast androany a iza ny vahintsika moa raha teny. Vahintsika androany zany a Priska Michel izay mpanao maquillage sy mpanao zavatra mahafinaritra de ho hitantsika eo e. Zay MUA hoe MUA moi zay moi zany hoe za zany moi. Ya. Dao raisitsika ire. Dao hoe tonga soa are, tonga soa mihitsy aloha. Misaotra betsaka. Ie de tsika roa moa zany efa ndresaka nanomana an'le podcast omaly fa za moa zany Iasina de namako zany Ratina. De manana anarana gasy mihitsy nareo. Nena Priska ny anarako. Ok are. De faly mahafantatra zany e? Faly mahafantatra ny Ratina. Ie, faly mahafantatra anao koa. De Iasina efa hitako omaly hoy. Ie. De eny e, anboana an'le zany a ho an'ny olona zay mety tsy mahalala na tsy manaraka ohatra afaka mba asianao présentation kely hoe izy anao de inona ny ataonao zany ohatra hoe asanao na passion anao ohatra. Ok, ny anarako Priska Michel fahafantarany olona avy any Madagasikara netomboka nanao maquillage netomboako. De aveo petit à petit lasa nivadika kely nakany amin'ny photographie zany hoe photographie de beauté zany. De aveo nahazo offre d'emploi nakaty Dubai. Donc zao za aty Dubai miasa efa herintaona zay. Ok. De Madagasikara avy aiza anao aiza Madagasikara? Antananarivo. Ok, tanà ihany. Ok. De le asany Dubai resaka maquillage kosa inona le izy? Tamin'ny voalohany misy hoe ville zay eto akaikin'ny Dubai le izy hoe Alain. De tany nazahoako an'le offre d'emploi de niasako tany moa zany manao rehetrarehetra, manao maquillage, manao volo, manao hoho. De aveo niala tao de niditra tany amin'ny Dyson en tant que styliste. Manao anna zany ohatrany hoe ao amin'ny Dyson zany zareo mivarotra an'le fitaovana fikarakarana volo. De niasanay mampiseho an'le client hoe ahoana mampiasa an'ireo fitaovana ireo. De niasa tao amin'ny Dyson fa niala indray il y a un mois zay de zao za hanao freelance amizay. Zany hoe hanao maquilleuse sy photographe en tant que freelanceur. Zany hoe zany misy lien foana zany resaka beauté tsy voatery hoe maquillage fotsiny fa misy hoe volo, misy hoe hoho. Exactement. Esthéticien moa zany filazan'io sa? Ie, raha hoe any Madagasikara zao izy de esthéticienne ny filazana azy fa nenany tena spécialité le resaka maquillage. Fa le maquillage moa zany misy rapport foana hoe rehefa manao maquillage ianao de tafiditra tamika amin'ny resaka télé, manao an'le fashion show
dia lasa misy idiran'ny photographie sy vidéographie ilay izy dia izay nanomboako hoe tena ianarako ilay manao an'ilay maka contenu sy ilay maka sary ny asako izany amin'izay tsy voatery mitehatra amin'ilay manakara photographer sy vidéographeur foana. Hevitra tsara mihitsy zany e. Zany hoe ianao rery zany dia efa équipe feno zany e. Ie. Ianao zany sady mifilma no manao montage no manao hoe les côtés réseaux sociaux zany les publications les vidéos les programmations les vidéos sy ny sisy izy daholo zany ataonao rehetra. Izy rehetra nataoko daholo. Za tsy somary intéressé amin'ny resaka multimédia kely ihany dia manao photoshop manao zavatra ohatr'izany rehetra satria hitako hoe misy rapport daholo ilay izy. Ny base zany ohatra hoe manao maquillage amin'ny tarehan'olona dia ilay maquillage iny nefa ny avy eo tsy dia indraindray tsy captureny caméra tsara. Donc ao amin'ny photoshop ilay izy somary ampiana kely ohatra ny couleur na somary misy rapport be dia be zany ilay resaka maquillage sy photographie dia izay no tena mampapassionné ana aminazy. Ok. Dia inona amin'ireo zany tsara be aloha zany e. Tsara be ilay manana satria talenta sady talenta maro ilay izy no samy hafa be mihitsy. Ilay hoe manao maquillage sy hoe mifilma sy hoe manao montage yani film sy montage misy lien ihany va tenenao hoe le entre ny maquillage sy ny resaka réseaux sociaux montage sy ny sisy hitako hoe misy différence be dia manana talenta maro zany mahafinaritra. Merci beaucoup. Dia izy amin'ireo no tena tianao hoe le maquillage ve sa le resaka multimédia? Tamin'ny voalohany le maquillage tiako be mihitsiny. Mbola tiako izy hatramin'izao fa efa 8 ans izay nanao maquillage. Dia ohatrany hoe efa nataoko daholo. Dia ohatrany hoe efa nataoko daholo zany zavatra rehetrarehetra na maquillage pour marier, na maquillage pour télé, na maquillage pour défilé, photographie rehetrarehetra zany efa nataoko. Dia ohatrany hoe à un moment donné ohatrany hoe tsisy hoe aiza intsony ny ale amin'ilay resaka maquillage fotsiny dia tsy maintsy nielargiseko zany le monde-ako hoe andeha ampiko zavatra kely vaovao. Dia tatoato moa misy an'ilay Instagram misy ny création de contenu lasa mipoapoaka be. Dia ohatrany hoe izay olona tsy manao resaka Instagram zany tsy manana client intsony satria tsy mandeha intsony le fomba fanaovana marketing taloha. Dia lasa tsy nanao an'ilay création de contenu sur Instagram mananao vidéo sy le trend rehetrarehetra reny. Dia avy eo nefa an'ilay izy ohatrany hoe ohatrany lasa tiako fa raha hoe tena hisafidy hoe inona no tena tiako dia amin'izao situation misy anazy zao aloha photographie no tena tiako amin'izao. Satria vaovao kokoa aminà ilay izy. Zany ohatra ny découvrir kokoa ianao zany amin'ilay ok azoko tianao zany le mianatra zava-baovao. Mahafinaritra azoko tsara mihitsy. Zavatra vaovao foana. Mety tsara mihitsy. Inona zany tiako antanina angamba ny voalohany amin'ilay ohatrana hoe maquillage zany nataonao voalohany dia avy eo photographe. Inona zany ny nanamboanao an'ilay manao maquillage juste amin'ilay inona zany nahatonganao liana tamin'ny maquillage? Za zany tamin'ny mbola 18 ans kama za tamin'izay dia vao vita mihitsy ny lycée le afaka bac. Tsy haiko raha fantatrareo afaka bac zany dia vita ny afaka bac any Madagasikara dia mandeha université. Dia za zany mba te ohatry ny olona rehetrarehetra hoe mba andeha université dia nandeha université za pendant ray taona latsaka kely. Dia niala koa tamin'ny université satria nena zany rehefa zavatra tsy tiako sy fantatro hoe tsy ho ataoko mandra-pahafatiko dia tonga dia ialako hoe za tsy hanao enfin lasa misy rapport kely marketing ny asako amin'izao fa za tsy asa birao mihitsy donc nialako le fianarana. Dia niala tamin'io za dia nianatra kely cours de 2 mois zay tany amina école d'esthétique tany Madagasikara. Dia avy eo amin'izay nanomboka tamin'ny Facebook izy tamin'izay makamaka sary amin'ny telefônina koa sarina maquillage ataoko amin'ny namako sy ny tariny. Dia tampotampoka teo misy olona manontany hoe prix azafady MP azafady. Dia tatra be hoe ndraikako inona ny ataoko. Dia valiko fotsiny zareo hoe tamin'izany 20 000 ariary ny teneko 20 000 ariary. Mora be. Tena mora be. Dia nataoko nanomboka tamin'ny marié dia avy eo misy anniversaire indraindray. Dia petit à petit misy contrat tsaratsara kokoa ohatrany hoe marié miaraka amin'ny demoiselle d'honneur ABDB na hoe fête d'anniversaire complet dia ny invité rehetrarehetra atao daholo.
dia tsikelikely koa lasa nivadika tany amin'ny fampianarana maquillage le izy contacter ny entreprise ohatrany hoe Telma zao une fois contacter anao hoe mampianatra maquillage ny employé vehivavy rehetrarehetra za mba hoe mahay manao maquillage pour tous les jours rehefa mandeha miasa zany le employé ireo dia contrat kely ohatra zany tsikelikely dia misy koa ohatrany hoe nanao membre du jury ana tsy défilé fa concours na maquillage zay dia nanao membre invité za en tant que membre du jury dia tena be dia be mihitsy ny opportunité nisy enfin nomen'olona anazy zany tamin'ny resaka maquillage juste le fampianarana misy master class be dia be mihitsy mahafinaritra fa hoe tsikelikely teo ilay zany lasa nitombo tena tsy mampino mihitsy ny hoe tena vetivety kely 8 ans izy fa ohatrany hoe vetivety kely dia iny fa niakatra sady tena impressionnant za ohatrany hoe za zany tsy nisy resaka hoe diplôma be na iny dia nefany nahita évolution be dia be mihitsy tamin'ny carrièrako tena ohatrany hoe niakatra tsikelikely zany ny salairako sy ny tsy haiko notoriété zavatra rehetrarehetra tena be dia be mihitsy ny zavatra noentiny io fanaovana maquillage io anahy tamin'ny fiainako azoko tsara be dikan'izany mana talenta naturel zany ianao zany hoe ohatrany hoe mora taminao zany nianatra an'ilay izy sady nataonao tsara ilay izy betsaka le matoa zany betsaka ny client sy ny olona te ampiasanao zany tamin'ilay izy dikan'izany dia mahay zany dia nandeha ho azy le izy avy eo sady mokoa izy misy le côté marketing sy ny Instagram Facebook sy ny sisa nianarinao koa zay na hainao koa zay dia vao mainka nandeha tena important be mihitsy satria tsy ampy le hoe manao maquillage ianao dia mety be ny maquillage ataonao amin'ny maso enfin rehefa hita amin'ny maso tena maso mety be le izy dia nefa raha tsy hainao makasara an'izy tsy mampiseho anazy any olona amin'ny internet sy ny tariny dia tsy mahazo client vaovao ianao fa tsy maintsy atao zany resaka bouche à oreille tsy maintsy atao ny visuel tena ara mihitsy io makasara amin'ny téléphone io na iPhone fotsiny ary ny anananao hoe apetraka tsara amin'ny fasan'ny varavarankely le olona mba ho tsara le lumière sy mivoaka tsara le maquillage ataonao zany le tena hoe samy hafa mihitsy zany le hoe manao an'ilay maquillage dia avy eo makasara ny zavatra anankiroa samy hafa mihitsy zany possible hoe mahay be ianao zany manao an'ilay maquillage fa tsy hainao akory zany maka an'ilay sary dia lasa ohatrany hoe ratsy kely ilay sary dia lasa tsisy client araka ny teneninao ohatr'izay mihitsy fa tena ohatrany hoe ataontsika hoe 40% zany ny fahaizanao manao maquillage dia 60% ny fahaizanao créer contenu ny maquillage sy manao marketing ny tenanao avy eo ohatrany grave kely ihany zany satria raha ohatra ka tsy mahay be ianao ohatra hoe mahay kely fotsiny ataontsika mahay kely fotsiny ianao manao maquillage nefa amin'ilay resaka hoe création de contenu ianao mahay be mihitsy dia possible hoe lasa lavitra satria mahay be ianao zany mampiseho hoe tsara be le izy nefa le izy tsy dia tsara be fa ianao tsy tafita amin'ny asa ataonao io tsy midika hoe ianao tsy mahay fa ianao zany tsy mahay mampiseho le zavatra tiany publika jerena le hoe image sy ny tariny image io zany tena important be mihitsy fa le talenta tsy ampitony amin'izao marina zany tsy afaka hoe talenta fotsiny dia hoe tafita fa tsy maintsy misy an'le resaka mampiseho an'le izy zany tena marina dia misy koa le olona tonga dia tsy mahay tonga dia tsy mahay fa zany aloha zavatra tsy hoe atao manalabaraka andry zareo fa juste rehefa manandrakandrana zavatra dia tsy maintsy misy zavatra tsy hainao dia tsy maninona afaka tonga dia afaka mitodika mijery ny zavatra mety ho hainao kokoa zany surtout rehefa zavatra artistique io tsy afaka forcena mihitsy hoe rehefa tsy ao anatinao io dia tena tsy mety misy olona tena maninona moa filazana zany amin'ny teny gasy hoe tena mafilo be mihitsy hoe tsy maintsy haiko ity na tsy artistique ary izy mety ho hainy ihany io fa tsisy an'ilay touche kely hita hoe tena artiste nanao an'ity fa ohatrany hoe
ohatra hoe zavatra tena milamina be daholo zany fa tsisy an'le hoe côté hoe ay nenahy zao maquillage rehefa hitan'olona dia miteny tonga dia fantatry zareo hoe ay Prisca nanao an'io na misy koa le namako mpanao maquillage sasany dia mahita an'le maquillage zareo dia hitako hoe ay Joanne Manantena nanao an'io na Rebecca Camarane nanao an'io. Mahagaga ihany za aloha mbola tsy nahita an'izany mihitsy a fa maro raha mitovitovy amin'ny resaka ohatran'ny hoe peinture ohatran'ny hoe tableau hita mihitsy hoe misy style samihafa hoe Pablo zany nanao an'io na Michelangelo nanao an'io satria misy style tena miavaka mihitsy dia mitovy amin'izay kay le maquillage. Tena zany mihitsy. Fa mahagaga anahy koa tara kely ianao zany nanomboka an'ilay maquillage fa tsy hoe za zany niandry tantara hoe tao an-tsaiko hoe hatramin'iza 5 taona dia tiako be mihitsy le fa kay tsy izany ny anao fa ny anao zany raha azoko tsara dia d'après an'ilay niala université anao vao nianatra izany hoe 20 ans 21 ans ohatra teo eo zany na no nanomboka nianatra an'ilay izy. Satria ilay génération tamin'izany ange tsy mahafaty tamin'izany maquillage tsy intéressé amin'ny maquillage zany ny olona tsy mba misy na misy hoe vidéo ary sur internet na blog dia zavatra vitsivitsy zavatra ratsy qualité be dia raha hianatra zany ianao dia tena vidéo tena ratsy qualité be nijerevanao amin'ny YouTube dia raha tamin'izany mbola kely zany aloha tsy eritreritra mihitsy hoe maquillage zany hoe ampiti-bolana na za nanomboka maquillage ary tsy nieritreritra hoe ampiti-bolana amin'ny maquillage satria za anisan'ny voalohany nanao dia tsy mbola nahita koa hoe olona hoe ay tia misy olona manao maquillage dia andeha hanao ohatran'io fa dia nanao teny fotsiny dia nampidi-bola ho azy teny ilay izy fa raha tamin'ny mbola kely any nafantatra hoe raha manana ny accès an'le génération amin'izao le misy Instagram maquillage etc zany sy izay hitanao misokatra telefona dia mahita maquillage za tamin'ny mbola kely dia tonga dia tato an-tsaiko hoe ay za hanao maquillage rehefa lehibe fa tamin'ny mbola kely tsisy fantatro dia hôtesse de l'air mba tao an-tsaiko hoe andeha hanao hôtesse de l'air. Azoko tsara mihitsy azoko tsara izay zao mba azo lazaina hoe avantage anankiray amin'ny réseaux sociaux zany misy ataoko hoe possibilité kokoa ao an-tsain'ny ankizy hoe kay mizan'izany dia hoe mety ho tiana dia afaka andramana fa raha ohatra ka tsisy an'ilay vidéo araka ny teneninao dia mety tsy haina akory hoe misy an'izay zavatra izay. Satria fiainana tena feno opportunité sy zavatra be dia be mihitsiny dia rehefa fermé sainao hoe ay izao fotsiny ohatra hoe ity zany ny norme hoe ohatr'izao ny lalana tokony alehako mandeha am-pianarana afaka baka mandeha université dia miasa amin'ny 5 ka hatramin'ny firy moa zany ka hatramin'ny amin'ny 7 ka hatramin'ny 5 ie amin'ny 6 ka hatramin'ny 5 dia zay dia avy eo manambady dia avy eo miteraka dia avy eo maty raha hoe ohatr'izay dia tsy mety fa avy miteraka zany tonga dia maty. Inona moa zany hoe ilay miteraka fa mitaiza an'ilay zaza dia avy eo lehibe ilay zaza tsy haiko e fa be lehibe mihitsy zavatra atao amin'ity fiainana ity dia na zavatra kely ohatra mivarotra sandwich ary ianao ka hoe tena tianao sy passionné ianao amin'ny fivarotana sandwich iny dia possible hoe zavatra lasa ngeza be iny fa tsy hoe za tsy hanao an'ity satria tsisy fivoahana tsisy fivoarana io zavatra io fa misy fivoarana foana io avy eo ianao afaka manokatra ohatra hoe food truck avy eo ianao lasa tsy haiko e lasa ohatra ny Subway be. Marina mihitsy zany marina mihitsy le izy ary mifanaraka kely azafady raha tia azafady sika eny mifanaraka amin'izay koa le ohatran'izany mijery ny Instagram anao dia misy an'ilay maquillage mpanao maquillage dia misy an'ilay paka sary dia tiako anontaniana amin'izany efa nifandray hatramin'izay hoe le hoe mpanao maquillage sy ny paka sary sa efa tianao talohan'izay koa ary an'ilay hoe maka sary. Le maka sary io tsy nieritreretiko mihitsy hoe ho ataoko indray andro fa ngamba ny après un an tafiditra anatin'ilay monde-ny maquillage dia rehefa miasa amina manao maquillage na marié zany ianao dia efa nieresera amin'ny photographe foana zany hoe tonga zany ao anaty hôtel zany ohatra ilay marié misy marié ao dia misy mpanao maquillage ao misy mpanao volo ao dia tonga koa mpanao paka sary maka sary les préparations
Donc le pakasary io rehefa manomboka ny carrière-na maquillage-nao ianao dia manomboka mifankafantatra daholo ny mpakasary, ny mpanao volo, ny mpanao maquillage. Dia io pakasary io avy eo izay sary nalainy an'izay asanao tao zany alainy sary. Iny sary iny avy eo raha tsara fanahy izy dia alefany anao iny dia amin'izay afaka ataonao amin'ny pejinao hoe ity ny asako dia ity ny photographe naka anazy. Dia ohatr'izay zany ohatry ny hoe échange de service kely zany lasa mahazo contenu ianao dia ohatry ny hoe fanampy kely ohatr'izay. Dia nefany à un moment donné raha ohatra ka misy idée ana maquillage na commercial tianao atao amin'ny pejinao dia mila manakarama an'ireo photographe ireo ianao. Dia ny photographe na any Madagasikara ireo photographe lafolafo ihany. Surtout amin'ny inona moa filazana izany amin'ny teny gasy, amin'ny ohatry ny hoe ny vola malagasy zany dia ohatry ny hoe lafolafo daholo ny zavatra dia amin'ny hafahafa kely daholo. Dia za zany tsy te hoe handoro vola be foana isakin'izay satria za tiako be mihitsy ilay hoe manao maquillage dia alaina sary dia publiena dia tian'olona indray ilay izy. Dia tsy te handany vola amin'ny manakarama photographe foana satria hoe moa manakarama foana ianao dia tena lasa budget be ilay izy. Dia avy eo za hoe andeha hividy caméra nga za fa ny vola omeko photographe mahavidy caméra dia mividy dia nalaiko tsikelikely teo dia mivoatra tsikelikely eo dia nanomboka tiako ilay izy akaiky ity photographie ity intéressant be mihitsy misy resaka ohatry ny hoe misy rapport be dia be zany satria ianao milalao amin'ny resaka lumière amin'ny ombre amin'ny couleur donc dia misy rapport kely daholo ilay izy. Mahafinaritra mihitsy zany ilay tantara ary tena marina be mihitsy hoe na le ataonay sy raha tiana ihany io tsy asanay io fa amin'ity pejy vazaha amin'ny teny gasy ity ilaina koa zany le vidéaste sy ny monteur fa zay zany za aloha zany za manokana raha tiana mety mahay kokoa no zava raha za manokana resaka montage sy resaka photographie sy resaka vidéo tena tsy mahay za sady tsy mahaliana anahy zany le izy tsy tiako le manao montage tsy tiako le manamboatra lumière reny zavatra reny zany tena tsy tiako mihitsy ihany tsy hoe tsy tiako fa mety tsy haiko dia lasa ohatran'ny hoe tsy liana amin'iny za nefa ilaina be mihitsy amin'le création de contenu na mpanao maquillage ianao na humoriste ianao na franchement ninina zany mety ataonao zay teneninao zay tena ilaina zany le côté hoe multimédia fa raha tsy zany dia tena mety tsy mahazo mety tsy mitombo zany le zavatra ataonao amin'ny monde d'aujourd'hui mihitsy tsy maintsy ilaina mihitsy io manao na tsy tia réseaux sociaux ary ianao tsy maintsy ilaina manao manisy présence amin'io na inona ataonao hoe ho an'ny influenceur sy olona jejojejo ihany tiany io fa na hoe ohatra tsy haiko na ohatra hoe manana restaurant ohatra ianao na hoe mivarotra donut ianao alainao sary ny donutinao na hoe tsy haiko hoe zavatra rehetrarehetra na mpanao muzika ianao dia eo ianao mampiseho ny talentanao zavatra rehetrarehetra tsy maintsy ao daholo lasa ohatran'ny hoe portfolio an'ny olona zany io sady ny olona amin'izao tsy mijery intsony hoe ina moa filazana zany tsy mijery intsony hoe meo anahy CV anao dia ohatr'izao nary ty asako taty Dubai ty nge olona mijery ny Instagramako izy dia convaincu be dia tonga dia faly be dia iny miengageny anay zay mihitsy ilay fanontaniako manaraka hoe afaka mba tantarainao kely ve za zavatra hoe olona tsy fantatra ao akory ve nahita ny pejinao dia hoe tiany dia tonga dia nicontacté anao dia tonga dia nanomboka ohatr'izay sa karakory ilay izy? Za zany tamin'ny tao amin'ny période ny Covid un peu avant alohan'ny Covid nanokatra studio photo sy maquillage dia nanokatra an'io dia nisy an'ilay crise iny moa ilay izy dia tsy dia nandeha ilay izy sady nila changement koa za tamin'ny fiainana dia ohatrany hoe nanomboka hoe nieritreritra zany hoe ina indray ny afaka ataoko manaraka dia avy eo nefa ohatrany hoe tsy te hijanona any Madagasikara satria misy changement be dia be zany tamin'ny fiainako tiako ialana dia avy eo nanomboka nijerijery tamin'ny LinkedIn sy ny tariny hoe misy offre d'emploi na zavatra ohatr'izany satria tato an-tsaiko zany ohatrany hoe ianao rehefa makany amin'ny pays étranger dia tsy maintsy hoe tonga miasa fa tsy misy hoe andeha hoany dia tsy miasa fa tsy manao inina satria hoe amin'ny tato an-tsaiko zany hoe visa tsy maintsy na travail na étudiant dia avy eo mitady asa hoe andeha miasa kely dia avy eo mivadika freelance efa zay foana zany ny planko
dia nahitahita offre tamin'ny LinkedIn dia nandefandefa CV taminy juste comme ça tsy nisy espérance be hoe ohatrany hoe essai fotsiny dia hitako koa le Dubai hoe miteny anglais dia na efa miattiré ana foana le pays miteny anglais sy ny tariny dia hitako koa hoe Dubai tena pays tena matérialistique be mihitsiny zany hoe ny olona tia zany tia resaka beauté tia mandany vola amin'ny resaka matériel sy physique dia ohatrany hoe c'est toerana ohatr'izany zany tena misy amin'ny vola raha ohatra ka anaty monde de la beauté ianao dia hitako le Dubai hoe misy opportunité be dia be dia nanomboka nandefa CV sy ny tariny ohatr'izany fa nisy an'io salon io avy eo nanomboka nanaraka ana tamin'ny Facebook tsy haiko hoe tamin'inona nahitany ana na tamin'ny groupe Facebook na tamin'ny LinkedIn na inona fa nanomboka nanaraka ana tamin'ny Instagram izy dia nandefa message ana hoe afaka mifampiantso ve tsika sur Zoom dia eno dia nifampiantso zay sur Zoom dia tonga dia napasse be zany le courant tonga dia teny ana izy tiako be mihitsy ny asanao zao zay tena vonina mihitsy ny hiara-iasa aminao dia izy koa niteny ana hoe hitako koa le fangalanao sary dia mety ho avadika atsika kely makany amin'ny création de contenu sy vidéographique koa ary le izy ohatra créer du contenu pour le salon zany ohatra be dia be mihitsy zany projet resahany ana dia tena intéressé be mihitsy dia avy nefa le détail hozy izy hoe le izy aty Alain zany à 1 heure de Dubai zany hoe tsy directement à Dubai fa ivelany kely zany hoe somary any amin'ny désert fa za tsy nafantatra an'izay tamin'ny naaccepté an'ilay offre d'emploi kaiky le Alain tena ampovoan'ny ohatrany hoe entre Dubai sy Abu Dhabi le izy dia le izy le ampovoan'le désert donc tsy misy plage tsisy mer tsisy inona tsisy atao dia niany koa tsy ohatrany Dubai hoe feno expatrié sy vazaha be dia be sy expatrié moa zany fa locaux daholo zany hoe ny olona rehetrarehetra zany ohatrany hoe les locaux enfin locaux quoi dia ohatrany hoe tsy misy zavatra atao mihitsy dia ny olona rehetrarehetra ohatrany tsy dia mitovy ny culture dia ohatrany tena malahelo be mihitsy tany tsisy atao foana sy ny tariny dia rehefa tsy miasa dia mba makany Dubai kely dia nefany raha hoe tsy mipetraka ao Dubai fa hoe mandeha ana Dubai juste pour le week-end dia lafo be satria tsy misy tranonao dia tsy maintsy mandoa hôtel Dubai tena lafo be par rapport an'ilay tao amin'nisy ana dia avy amin'izay neritratra hoe tsy mety amina le aty amin'ny Alain satria na ny développement personnel koa ary tsy mety za lasa ohatrany hoe tery-be anatin'le culture aty ana sy le tanàna tsisy atao mihitsy dia lasa ohatrany hoe ny créativité koa ary lasa tsy hita daholo dia lasa ohatrany hoe kamokamo dia tsy te hanao inona dia ny zavatra mba nataoko tany mandeha any amin'ny salle de sport satria tsisy atao any dia avy amin'izay nahita une fois nandeha taty à Dubai dia nisy olona miproposé azy hoe anao ino moa filazana zany migérer salon de beauté dia ozy misy olona mbola milana miresaka ohatr'izany ke misy opportunité akoka any à Dubai dia to amin'izay neritreritra hoe fa za ve tena te anao manager ana salon de beauté satria neritreritra hoe manao manager ana salon de beauté zany ange tena responsabilité be mihitsy ao amin'ny épaule-anao daholo sorokanao daholo ny responsabilité rehetrarehetra mampandeha ny salon io etc dia ohatrany hoe za zany nitanjonako un peu égoïste fa nitanjonako hiasa ho an'ny tenako donc tsy te anao za hoe ekeko ty asa en tant que manager ana salon de beauté ty dia avy eo avelako ry zareo hoe eo amin'izay nareo fa efa ampy volako andeha hanao freelance amin'izay dia tsy te hanao an'izay mihitsy dia ozy hoe allo zavatra tsy important be ohatr'izany natao dia avy eo nahazo offre d'emploi anankiray tao amin'ny Dyson en tant que styliste zay dia iny ny akaiky satria iny compagnie internationale zany hoe ngeza be donc na miala zany amin'izany tsy mi-impacté an'zareo le présence zany hoe tena ilaina be zany ao anatin'ilay izy na miala na amin'izany sady tsara fanahy be daholo ny olona atao tena le Dyson tena compagnie tena tsara be mahafinaritra azoko tsara mahafinaritra ilay tantara tena miakatra tsikelikely mihitsy zany nanomboka tsikelikely teny dia niakatra dia nitombo tsikelikely
Mahafinaritra be. Mahafinaritra koa ilay miresaka momba an'ilay izy satria indraindray rehefa mandeha fotoana dia ohatran'ny hoe tsisy nataoko tamin'ny fiainako efa firy taona dia tsisy nataoko. Eka mba misy nataoko ihany. Ka misy vitako tsara ihany ilay izy ka. Mba misy vitako ihany. Mety tsara mihitsy. Dia ilay any izaho moa izany olona mbola tsy tany a Dubai. Dia ny tiako anontaniana indray ilay momba an'ilay kolontsaina sy ilay fiainana any a Dubai izany mba manahoana sy manahoana raha fintinina. Raha fintinina ahoana rehefa filazako an'izany rehefa ianao mbola tsy tonga aty aloha fa manao recherche sur internet hoe Dubai dia tena choqué be mihitsy ianao hoe andrekako hoe tena tsy ho tiako izany tanàna izany satria mety hoe tersaina mety hoe tsy mitovy amin'ilay culture antsika hoe raha hoe any Madagasikara izay ohatran'ny hoe ny ankabeazan'olona kristiana daholo aty a Dubai musulman dia nefany hafa be mihitsy ny mentalité an'ny olona musulman aty fa tena ouvert d'esprit be daholo tsy haiko hoe ilay Dubai mihitsy be sa les fêtes hoe internationalisé be les pays izany hoe misy nationalité rehetrarehetra dia mifankahazo daholo dia tena izaho aloha tena impressionné tamin'ny Dubai tamin'ny voalohany tena ohatran'ny hoe mety tsy ho tiako any mety hoe tersaina na ohatr'izao fa no tonga taty dia hitako hoe tena misokatra be mihitsy ny sain'olona izany hoe ny touriste sy ny expatrié zany tena raisiny zareo be mihitsy ny karakarainy zareo be mihitsy ny visa facilité be tsy haiko hoe stratégie ve ilay izy inona fa en tout cas fiainana en tant qu'expatrié aloha aty tena mety be mihitsy tsisy difficulté mihitsy en plus ny salaire tsisy taxe efa henoko mihitsy ilay hoe tsisy taxe dia fanontaniana somary momba an'ilay expatrié araka ny tenenao satria vao tsy ela za nandeha Egypte dia nandeha Maldives ilay anankiroa zany pays musulman ohatran'ny Dubai koa zany raha tsy diso za dia majoritairement zany musulman ny resaka hoe religion ngeza indrindra dia musulman dia nisy zany tany Egypte sy Maldives nisy ihany ilay resaka hoe surtout raha vehivavy fa na lehilahy ihany mila couvrir tsara zany amin'ny resaka akanjo ohatra zao anaovanao io tsy hoe manala baraka anaova fanontaniana direct fotsiny za zany naheno sady nahita mihitsy tany Egypte tsy mahazo manao akanjo zany mampiseho soroka zany ny vehivavy dia ny robe zany tsy maintsy hoe na raha hoe short tsy maintsy milava midépasse les genoux le volo sy ny anina ihany mety sava ihany raha tsy hoe ao anatin'ilay religion ianao fa za le fanontaniako hoe le resaka akanjo ve tsy dia maninona hoe manao zay tiany ilay olona sa rehefa ohatra ka manao somary mampiseho kely ianao ihany tsy mampiseho be hoe anina fa somary hoe hita ny épaule ohatra dia gênant ve le izy ao anatin'ny toerana publique sa zay tenenao zay hoe tena efa international dia tsy maninona ny aty a Dubai be touriste be mihitsy donc tsy maninona mihitsy izay tsy fantatro tamin'ny voalohany fa tamin'izaho ilay vao tonga tany amin'ilay hoe Alain City io tany tsy azo manao an'izao akanjoko izao raha ohatra izao zaka manao jupe fohy miditra anaty mall tsy avelan'zareo miditra dia na hoe misy ary hoe mamelanao miditra ihany be dia be mihitsy ny olona mijery anao ohatran'ny hoe jerijeren'olona be hoe tena tsy mety izao na hoe manota io na tsy fantatro dia any Alain zany tena tsy possible mihitsy ny manao akanjo sexy loatra fa ety a Dubai tena manao izay tiany ny olona tena mety mbola tsy haiko hoe tena ouvert be mihitsy ok azoko fa bien sûr raha hoe makany amin'ny toerana ohatra hoe akaikina mosquée na zavatra hoe musée na zavatra un peu plus formel dia mba couvrir tsara ihany fa sinon ny fiainana aty tsisy hoe restreint be zany fa manao izay tiany daholo ny olona ok azoko tsara mahafinaritra zany satria za tamin'ilay Egypte sy Maldives zany tiako be daholo hitako hoe na lehilahy ary za hitako hoe tena nanelingelina na le izy le fomba ampiasaina na le resaka akanjo fotsiny hoe tsy maintsy mieritreritra anao hoe alohan'ny hivoaka hoe mampiseho loatra ve za io na en tant que lehilahy tsy maintsy somary mieritreritra zay hoe short ve mety somary débardeur ve mety ohatran'ny sarotra be tamiko le izy dia mahafinaritra kay Dubai somary efa misokatra kokoa dia tsy mila mieritreritra an'izay
tena inona moa filazana zany agréablement surprise za ohatra ny hoe nisy surprise be tamiko zany ohatra ny hoe za tsy nisy ohatra ny hoe tamin'ny zanaka ty zany ohatra ny hoe somary kifikivy ihany hoe tena te ho any a Dubai marina le za satria za de 1 tsy tia zavatra artificiel be fa nature ny tiako a de de 2 a ohatra ny hoe somary ohatra ny hoe manana appréhension zany za am'le resaka hoe tanàna musulman de tsy fantatro hoe ohatra ny fa ny musulman taty zay vao tena hoe nifankahazo be amin'ny musulman tena cool be ka reny musulman reny tsy misy miteny anao hoe za musulman donc ianao tsy maintsy manao ohatranany na marina fa ianao diso fa ny olona aty tena ouvert be tsisy teny anao mihitsy hoe ianao tsy tokony zao ny atao na zao ny atao fa samy manana ny anazy de tsisy mifamorce tena misy culture rehetrarehetra ty misy sakafo rehetrarehetra de zay zany hitako hoe tena avantage be any Dubai le hoe raha ohatra ianao ka te hihinana sakafo chinois na ite fanerasera amin'ny chinois de mankany amin'ny restaurant chinois na mankany amin'ny toerana misy chinois raha te hifanerasera amin'ny vazaha frantsay de mankany amin'ny toerana misy frantsay raha te zay misy nationalité rehetrarehetra zay teneninao de misy aty daholo de reo olona reo nefa mifampizara le culture any daholo de lasa ohatra ny hoe za zao ohatra lasa mahay misy namako zao tany Alaine na mahay avy any Nigeria sy Cameroun de lasa mahay miteny an'le teny nigérien sy ny tariny reny de mihaino muzika zareo de mihinana an'le sakafo africain ohatra hoe tsy nakany Afrika zany fa se sentir ny tenako hoe intégré anatin'le le fomba africaine le mihinana amin'ny tanana le tsy hoe foufou iny le alain zareo ohatr'izao iny de atao anatin'le sauce be de be mihitsy tena misy culture be de be échanger na ty mahafinaritra zany tsara be izy ny anazy zany fantaniko zafady ny zavatra zay tenenao ny hafanana fotsiny ny tena zakako aty sy le fait hoe artificiel be ny tanàna tsy misy nature mihitsy fa sinon ny olona mahafinaritra firy degré zao any am'izao androany tena tsy fantatro za zao aty anatiny de rehefa aty anatiny ianao de misy clim foana fa ny any ivelany aveo mafana be de misy choc thermique zany hoe miditra any anatiny ianao de mangatsiaka de mivoaka any ivelany de mafana zay aloha tena hitako hoe eny tsara le izy hoe misy clim satria aty Frantsa zany am'izao zany androany cette semaine zany eny tsy hoe canicule fa tena mafana be hatramin'ny 35 degré zany nefany majorité n'le olona zany tsy manana clim donc zany amin'ny 30 vao miakatra 30 zany de efa mijaly zany ianao za aloha manokana rehefa amin'ny alina surtout zany mijaly satria tsisy clim fa nefany any Dubai vao mainka mafana kokoa mety mahatakatra 40 41 42 nefany misy la clim donc zany ianao mijanonao an-trano fotsiny mandeha miasa de any am-piasana koa misy la clim totrany hoe tsy de mahatsapa fijaliana loatra zany satria misy clim eny le fantaniko farany zany eny de aveo maranantsika amin'ny fantanenak telo zay apetraka amin'ny fahiny rehetra fantaniko farany zany momba ny fianakaviana ianao zany manana fianakaviana ve any Dubai sa tamin'ny ala ta Madagasikara de hoe tsy maintsy niala ny fianakaviana rehetra sy ny sisy de raha ohatra ka zay de tsy nampalahelo be ve fianakaviako any a Madagasikara daholo de za tamin'ny zanaka aty tsy nanana an'izany izy na ray ary za moa zany efa zatra tsy miara-miaina amin'ny ray aman-dreny efa ela fa nefany malahelo ihany satria mifindra anaty any amina tany tsy misy olona fantatro na namana io na fianakaviana io na inona fa mpiara-miasa fotsiny zany ny hafa mpiara-miasa na tamin'ny zavo nanomboka tany Alaine mahafinaritra kely daholo de ohatrany hoe lasa famille kely zany rehefa misy anniversaire sy ohatr'izany de mividy gâteau le tompon'le salon de manao tena ohatrany hoe bien traité be zany na tamin'ny Noël ary zareo musulman fa nampiany zareo sapin tao anatin'le salon mba fandraisana anay zany hoe nareo chrétien donc nampianay sapin atao amin'le de nomeny zareo cadeau tena mahafinaritra donc nisy an'izay kely de lasa ohatrany hoe tsy de maninona fa nalahelo any tamin'ny voalohany surtout tamin'ny voalohany tsy fantatro loatra hoe ahoana reo fomba ietsoana ny ry fianakaviako satria VPN ty tsy maintsy mampiasa VPN satria manao appel vidéo ohatr'izao tsy afaka hoe libre fotsiny fa tsy maintsy mampiasa VPN
Donc compliqué kely le mifampiantsona amin'ny voalohany fa tsy dia maninona intsony. Fa tsy manazoky zandry ve anao Madagasikara? Manazoky zandry any a Madagasikara, mbola any daholo ry zareo. Ay ok, dia malaina zareo koa Lehilahy daholo. Ay lehilahy daholo tsy dia tsy maninona tsy mampalahelo loatra kosa. Dia mampalahelo. Fa mamanay ny alailovako, mamanay dia ny zanaky zokinay vehivavy kely anankiroa. Masy Shaloma, raha sendra hitan'ny zareo ty. Coucou kely ho an zareo. Coucou kely Oma dia Shaloma dia tiako be nareo. Afinaritra. Za koa mitovy amin'izany e, satria za ty France mifindra monina ty France, tsisy fianakaviana tsisy ihany e. Amin'izao misy fianakaviana fa tiako tenena hoe tamin'izany mifindra tsisy fianakaviana tsisy namana ninina dia mitovy amin'izay koa matetika le olona le neveu sy nièce ireny zany tena ohatrany hoe mampalahelo kely indraindray hoe tsy hitanao izy mialehibe fa ihany e misy an'le appel vidéo sy ny tarany dia tsy dia manino. Courage tsika e. Courage tsika misy avantage koa le izy. Ie, afaka mody foana nge, afaka mandeha mivizite foana rehefa milamindamina ny asa. Ie, izay mihitsy. Cool. Bon mba hamarana antsika ny podcast tsika raha tiana ve afaka sa misy fanontaniana hafa? Sika fanontaniana kely fotsiny. Ianao ve efa nihaona tamina gasy hafa tany a Dubai? Ie, dia adiniko kely nilaza anazy fa za zany za rery aloha tamin'ny voalohany dia avy eo tamin'izaho ilay tany alaina za rery tsy nananamana tsy mifanerasera amin'izy an'izy dia avy eo nisy an'ny vehivavy gasy izay nandefa message anazy sur Instagram hoe za vao tonga aty a Dubai fa afaka mihaona ve tsika. Dia za moa zany ilay tsy nisy namana be tany alaina, tsy nahita olona normal pendant des mois et des mois. Dia zao eny dia lasa nakany a Dubai dia fanena taminazy dia tonga izay dia mifankahazo be mihitsy dia lasa namana be izay depuis dia noho nifindra taty a Dubai dia niteneniko izy ndao tsika sindry hiaraka hipetraka fa samy tsika rery ihany aty dia ndao hiaraka hipetraka dia hatramin'izao izay miaraka mipetraka. Ay, mahafinaritra zany. Tsara mihitsy. Bon, amaranantsika zany le podcast ary. Fanteny anankitelo zany apetraka amin'ny vahiny rehetra. Afaka valianao fotsiny tsy voatery hoe eritreretina be fa tonga dia alefako ny voalohany fanteny voalohany ianao ve vao mainka le mifindra monina zany dia tsara ty fanontaniana ity. Ianao ve mbola mihinam-bary isan'andro dia hoe tia vary ve ianao? Dia raha ohatra ka oui mivaliny dia inona ny laoka tena tianao indrindra? Ie, mbola mihinam-bary tena mihinam-bary mety hoe 4 fois par semaine angambany dia ny laoka tiako indrindra tsaramaso. Ninahy zany tena tiako zavatra ohatrany hoe misy hena zany dia endasina ohatrany hoe sautena miaraka amin'ny légumes. Zany tena tiako ohatrany hoe façon chinoise kely fa gasy ohatrany gasy mety sinoa. Ok, azoko. Tsara kosa zany ka. Tsara kosa le légumes miaraka amin'ny hena koa tiako kosa. Fa vary ny anaty foko tena tia vary loatra. Tsara be. Ie, dia ilay fanontaniana faharoa zany apetrako izao ianao ve tia mpihira gasy? Dia raha tia mpihira gasy dia iza no anisan'ny mpihira gasy tianao? Le mpihira gasy tiako izao le mpihira taloha be reny satria za koa tsy dia maharaka fa le mpihira taloha ohatra hoe Mahaleo, Eric Manana dia ohatr'izany ny tena tiako. Fa raha hoe amin'ilay moderne indray dia ohatrany hoe mba tiako izany ilay hiran'ilay lehilahy iny hoe iza moa ny anarany iny? Mad Max. Tiako ny feon-kirana ohatrany hoe mba malagasigasy ohatrany hoe misy feon-kira gasy kely dia nefa moderne ilay rythme mahafinaritra. Tsara kosa. Enonay zany Mad Max. Fanteny farany ary ihany izy malalaka kely kokoa ilay izy par rapport amin'ny firenena hafa na kolontsaina hafa inona no azontsika na azon'ny firenena hafa zany hitsoahana avy ao Madagasikara. Izany hoe zavatsoa zany avy ao amin'ny kolontsaina malagasy no tokony impliqué ny firenena hafa ohatra mba hoe zavatra anankiray tsara zany avy ao Madagasikara. Ny zavatra hitako tena ohatrany hoe
ohatrany hoe mampatsara ny toe-tsaina malagasy le fitiavan'ny zareo tanindrazana indraindray be loatra fa nefa ny tsara ihany io satria zareo zany malagasy na inona na miova pays mifindra monina amina pays vaovao na inona tia mety manadiny zareo hoe za malagasy dia le mampamalagasy anazy io tsy mamenatra anazy miteny an'io hoe za malagasy dia za zao donc na ohatra hoe misy olona malagasy ohatra makany à France dia tsy ohatrany hoe mifanerasera amin'ny malagasy any izy mbola misy foana ny resaka ohatrany hoe groupe malagasy miarakaraka mifanerasera dia izay fitiavana samy malagasy zay zany hitako hoe tena ohatrany hoe zavatra particulier amin'ny malagasy entre eux fa raha hoe tena mety hoe lalina ihany le question anareo raha mieritreritra mety zany fa zay aloha ny ananako mety ka mahafa-po mihitsy ilay valiny ka sady marina hitako hoe marina mihitsy hoe avy amin'ny hoe teny malagasy vao tsy mahay miteny malagasy ny malagasy na zanaka malagasy dia tsy maintsy misy miteny foana hoe gasy tsy mahay miteny gasy tena mampiseho an'ilay fitiavana tanindrazana zany zany mihitsy fierté zany fierté firavoravoana moa zany sa non tsy dia tena ravoravo fa tsy haiko tiana tena mahay an'ilay fiteny ohatran'ireo tena malagasy ange ny fiteny tena hitako hoe sarotra indrindra tena sarotra indrindra zany hoe fiteny rehetrarehetra possible satria hafa be mihitsy ny firafitra an'le mots ohatrany hoe tsy simple ny teny anglais zao hitako hoe mora satria ohatrany hoe simplifiena daholo tenenina fotsiny fa malagasy ohatrany hoe mirafidrafitra be ohatrany hoe tsy haiko hoe natany ampianarina ary tena tsy dia mahay an'io anina mihitsy manoratra malagasy sy ny tariny io ilay firafitra andisy aloha somary miavaka mihitsy bon amin'nisaotra betsaka prisika nafohy fotoana ny tantara ny momba fiainanao momba ny aventure iainanao any Dubai sy ny sisa raha ohatra ka te hanaraka anao amin'ny réseaux sociaux ny olona dia Instagram ave ny tena mety sa Instagram dia tonga dia hoe prisika dia somary misy an'le tiré ombany iny dia Michel tsy moa izy dia Michel ok zay moa zany merci beaucoup anareo maka fotoana miresaka amiko sy miresaka amin'ny jeune entrepreneur sy ny olona rehetrarehetra interviewenareo fa tena mahafinaritra be mihitsy hoe mba misy mikarakara zay mba misy manao an'izao podcast kely zao sy ny tariny tena mahafinaritra be mihitsy dia misaotra betsaka anareo mba manisy fitiavana aminatiny malagasy zany ohatrany hoe tena manisy effort be dia be mihitsy nareo amin'ny na dia tsy tena hoe pays anareo ary le izy mahatsaro tena voakarakara be zay mahafinaritra be saotra tsika zany Tap Tap Send, envoyez plus, dépensez moins.